Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tany Espaina no nitranga ny tantara. Ity iray mpianakaviana antsoina hoe Pedro dia nananjanaka lahy antsoina hoe Paco. Paco dia mbola ao amin'ny taonany roa ny antsointsika hoe zazalahy mbola miala sakana sy adolan-tseto irony. Izy mianankireto dia tsy nifankahazo loatra tao an-trano. Isan'andro dia tsy maintsy nisy tabataba sy teny nankarary foana teo amin'izy mianaka. I Paco mantsy dia ny ampangandray no tsy mba nihevitra azy mihitsy, ary ilay rainy kosa dia ny ampangany zanany lahy ho be famaliana sy manohitra lava ity rainy. Noho izany rehetra izany dia leo ilay zanany lahy ka lasa nandao ny tranony. Raha nahita izany anefa i Pedro rainy dia nitaintaina mafy ka lasa nitady anjanany. Nitety ny tranon'ireo namany zanany lahy izy izay mba fantany rehetra. Ny alina dia nakany amin'ny bara mihitsy aza ny rainy sao dia mba hitany ao ihany ilay zanany lahy. Nojereny indray tany amin'ny trano fandehanan'ny Paco milalao mozika miaraka amin'ireo namany, saingy indrisy fa tsy hitany izay nalehan'ny Paco. Ny farany very hevitra ilay raim-pianakaviana, tsy hitany intsony izay atao. Dia lasa izy nandefa filazana tao amin'ny gazety malaza iray tao Madrida. Izao no soratany teo amin'ilay gazety hoe: ho an'ny Paco, mamela ny heloka ao amin'ny foko manontolo ao anaka, miverena amin'izay aty an-trano. Tiako ianao ary malahelo mafy anao aho. Raha ampitso amin'ny 12 atoandro ny fotoana eo anoloan'ny biraon'ny gazety eo amin'ny tany malalaka. Hoy ny rainao izay tena tianao. Rehefa tonga tokoa ny ampitso tamin'ny 12 atoandro dia lasa ilay raim-pianakaviana niazakazaka namonjy ilay toerana ny fanomezana. Akory anefa ny atairan'ny Pedro rainy rehefa tonga teo izy fa indro nisy olona nitondra ny anarana hoe Paco, 700 no isan'izy ireo izay niandry teo. Ay, ny tsirairay tamin'izy ireo dia nieritreritra avokoa fa ho azy ny nandefasana ilay filazana tao anatin'ny gazety. Ary ny tsirairay tamin'izy ireo dia niandra ny faneom-pitiavana sy ny famelan-keloka avy amin'indrainy. Ry mpiaino an-tsaina, inga Pedro aza nahavita ny ala nenina nitady ilay zanany adala, nefa mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'ilay ray be indra fo ao an-danitra ao, mitady ilay zanaka adala. Dia izasy anao izany. Ho anao izay miaino ahy io ankehitriny, moa ve mba fantatrao fa ilay raintsika ny an-danitra dia mandefa antso ho anao ihany koa? Anio miverena amiko izy fa mamela ny helokao aho, ary ny faneom-pitiavana lehibe indrindra dia ny nanomezany zanan'ilay tokana isolo ny fahotako sy ny fahotanao, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Moa ve ianao efa mba nandresy namaky ireo antso izay ataon'Andriamanitra aminao ao amin'ny pejy tsirairay avy ao anatin'ny teniny dia ny Baiboly izany? Moa ve ianao mba mankatoa izay rehetra ambarany ao? Moa ve efa hitanao ny tanany mitsotra ho anao andro aman'alina, ary mba inona re ny valiteniny menao amin'izany? Raiso izany tanany tsotra izany, henoy ny antsony, ankatoavy ny teniny, ary mody amin'izay ao an-tranony ilay rainao fa efa nanomana toerana ho anao izy. Tahaka ilay zanakadala izay niverina nody an-trano indray, ary niraisindrainy tamin'ny mpitiavana, dia miverena ihany koa ianao fa miandry ianao Andriamanitra.
hoy izy hoe: izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Isaia 4:20. Miverena ianareo ry zazam-piodina, fa hositraniko ny fiodinanareo. Indreto manantona anao zahay, fa ianao Jehova no Andriamanitray. Jeremia 3:2. Amen. Miteny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoavampo fazamalaina, fatomotrany andro izay. Zay wanzarani ret faulevu nanita chini utewa mini izanu tsarinda anatuna nanitumpu fantumu tania akireuza nakatu maudianyamini
izawanekambulati oniverenamuti izawanekambulati zay lay onjany fanantenana talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana Isaia toko 4 ary amin'izany andro izany dia izy vehivavy fito hiazona lehilahy iray ka hanao hoe ny haninay ihany no haninay ary ny lambanay ihany no tafianay fa izao ihany no angatahanay aoka ho tononona amin'ny anaranao izahay ka afao tondromaso amin'izany andro izany ny rantsan'i Jehova dia ho tonga fahatsaran-taresy voninahitra ary ny vokatry ny tany dia ho rehareha sy firavaka ho an'ny Israely sisa afaka ary izay sisany ziona sy izay mbola mitoetra any Jerosalema dia atao hoe masina dia izay rehetra voasoratra ho isany velona any Jerosalema rehefa voasasan'ny tompo ho afaka amin'ny fahalotony ireo zanaka vaviny ziona ary rehefa voadion'ny fanahy fitsarana sy ny fanahy fandringana ny Jerosalema ho afaka amin'ny ranon'ny olona nalatsany ary Jehova amorona raona setroka raha atoandro sy fahazavan'ny afo midedadeda no ny alina ho eny ambonin'ny fitoerana rehetra ny tendrombohitra ziona so eny ambonin'ny fivoriany rehetra ary eny ambonin'ny voninahitra rehetra dia isy eloelo ka isy tranolay ho fialokalofana amin'ny ainandro raha atoandro ary ho fialofana sy fiherena amin'ny tafio-drivotra sy ny ranonorana erezo raha androany ianao tomany mitrakare mitsangana izay ny fiainana an-tany any ambony andrandrana raha tojo fitsapana tsy nafoy akory ianao totoa vavaka mafana fa izy tompo tsy mandao mahereza andao iroso mitovy miadintsika izao fa melo lalana ny tompo izaho mivavaka ao anao mpanoratra Eki antokopihira lova miampita luasa ondanuma sunuvaki mazima zinasa dimideza kutanta família e tu fez a
feza Tsiru bekara umbatusa ludalana AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Sadevi tarelia nefama chiamae riniadi kahilu fichiave sanatria imana
AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena ny namanao mpiara-mianatra aminao Eliandre Metanso dia faly miaraka aminao anatin'izao fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra izao miaraka amintsika tokoa ny teknisianina Sam andeha araka hivavaka isika milohan'ny hanokafantsika ny ten'Andriamanitra. raha nyzay ny an-danitro misaotra anao izay no ny nanomezanao anay tombonandro ary tombontsoa manokana ho afaka manohy ny fiara-mianatra amin'ny alalan'izao onjam-peo izao mangataka anao mba hamela ny elokay rehetra hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary hanome anay amin'ny fomba manokana fanazavantsaina amin'ny alalan'ny fananao masina raha handinika indray ny teninao izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. mitoy ny fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra nijanona teo amin'ny fandiniana izay voalaza ao amin'ny Daniela 7:5-5 isika tamin'ny fiarantsika mianatra farany dia mbola toizantsika izany amin'ity anio ity. Daniela 7:5-5 avesintsika ny famakiana azy. Daniela 7:5-5 ary teny hanohitra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olo-masy ny avo indrindra ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Voalaza teo fa hiezaka hanova ny lalàn'Andriamanitra ilay fahefana izay naseho tamin'ny alalan'ny faminaniana manokana voalaza ary voarakitra ao amin'ny bokin'ny Daniela 7. Mazava loatra fa lalàna masina avy amin'ilay Andriamanitra nanorona ny lanitra sy ny tany resahana eto. Tsy resaka zavatra tsy dia manandanja loatra tahaka ny lalàna mikasika ny hetra na mikasika ny politika izany, tsy manandanja raha mpitahina amin'ny lalàn'Andriamanitra, na dia zava-dehibe azy zany lalàna izany dia tsy manandanja raha mpitahina amin'ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa manaraka ny firenena anankiray ny firenena anankiray hafa dia saika mandrakariva ny lalàn'olombelona no hovaina amin'izany fifanarahana izany. Ary tsy misy zava-mahagaga antsika izany. Rariny loatra izany mba hampandeha tsara ny zavatra atao. Fa ity tandroka kely voalaza ao amin'ny Daniela 7 ity kosa nefa dia voalaza eto fa hiteny hanohitra ny avo indrindra amin'ny fakany ny fahefan'Andriamanitra amin'ny Andriamanitra azy sy ny fihezahany hanova ny lalàn'Andriamanitra. Mario tsara fa tsy milaza akory ny Baiboly fa nahavita nanovan'izany lalàna izany izy. Fa izao ny voalazany eto hoe nikasa natanteraka izany fotsiny izy ary nanandrana nanao an'izany mihitsy. Tsy misy fahefana na dia iray aza afaka hanova ny lalàn'Andriamanitra. Na dia izay milaza azo mahery toy inona aza. Ny hevitra nefa io hery io fa manana ny fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra izy. Fantany ihany fa tsy afaka manao izany izy, fa nataony izany mba hahafahany mametraka ny fahefany eo amin'ny olombelona tahaka azy. Mpisandoka fotsiny ihany izy, satria tsy afaka niaka ny toeran'Andriamanitra velively. Ny lalàn'Andriamanitra mihitsy ny hoezahany ty fahefany ty hovaina araka ny voalaza teo. Tamin'ny fomba ahoana tokoa moa nanandramany nanao an'izany araka ny tantara. Nandramanao isika satria nanovainy tokoa azy io lalàn'Andriamanitra io dia tsy lasa lavitra izany, tsy nanova ilay tena lalàn'Andriamanitra akory izany. Milaza amintsika ny Daniela 7:12 Daniela 7:12 fa nazerany, izany hoe nazeran'ilay fahefany tandroka kely ho amin'ny tany ny fahamarinana ary ny asa izy sady nambinina, izany hoe tsy nisy nanohitohina mihitsy ny fanaovan'izany tety an-tany. Milaza amintsika mialoha ny faminanian'i Daniela
fa isy fahefana ra-pivavahana matanjaka hipoitra avy ao amin'ilay fanjakana romanina teo aloha. Tsaroantsika tsara ny faminaniana izay naseho an'i Nebokadnezara ary nampilazaina ny Daniela ny heviny mikasika ireo fanjakana ifandimby aoriana ny fanjakana Babiloniana. Dia tanteraka raha-baky teny izany araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanjakana Babiloniana dia odimbiasan'ny Mediana sy ny Persiana, Mediana sy ny Persiana odimbiasan'ny Grika, ny fanjakana Grika odimbiasan'ny fanjakana Romanina, fanjakana Romanina izarazara. Dia eo amin'ilay fanjakana Romanina mihitsy no mipoitra ilay tandroka kely. Dia milaza io tandroka kely io fa manana fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra. Na dia efa niteny aza Jesosy fa tsy hisy ho foana akory amin'io lalàna io, na tendry tsoratra iray aza mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany. Didy 4 no misy resaka fotoana ao amin'ny didy 10, ny didy 4 dia sabata izany. Tamin'ny fomba hoana tokoa moa no sehoan'ny fanovana ny sabata ho alahady. Satria ny didin'Andriamanitra izay nisy nanove. Mario tsara fa tsy any an-danitra no miova izany lalàna izany, satria ho Jesosy hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ova io na tendry tsoratra iray aza. Fa ity tany no misy manandrana manao an'izany ary mandresy lahatra ny olona fa mety ny ataony. Inona ny tranga raha ny ara-tantara andresahana ary malala izany tantara izany daholo ny mpitondra fivavahana nianatra teolojia. Andeha ho jerentsika vetivety izay fantatsika hatramin'izao avy tamin'izay voalaza ao amin'ny Daniela 7. Ilay tandroka kely nipoitra avy tao amin'ny fanjakana Romanina dia nanana lehilahy mpitarika anankiray tany amin'ireo taonjato voalohan-doha ny fivavahana kristianina. Niezaka ny hanova ny lalàn'Andriamanitra io fahefana Romanina io mba hanambatambazana ireo mpanompo sampy izay be dehibe koa tamin'izany fotoana izany, izay niditra tao amin'ny fiangonana ny sasatsasany tamin'izy ireny. Dia nataony koa izany mba hahatonga ny fivavahana kristianina ho mora voaray tao amin'ny fanjakana. Dia nitranga tsy kelikely taorianan'izany ny fanovana ny andro fivavahana amin'ny andro sabata ho amin'ny andro alahady. Antony isan-karazany ara-piarahamonina sy ara-pivavahana no nitarika an'izany tsy kelikely. Manampy antsika hatakatra ny andohany io fanovana io ny Dr John Eddy ao amin'ny rakim-pahalalana na ny encyclopédie momba ny Baiboly izay nisoratany. Zao no lazainy: sabata dia teny Hebreo izay midika hoe fitsaharana. Anarana nomeny mpanompo sampy ny andro voalohany amin'ny herinandro kosa ny alahady, satria io no andro ny vavahany tamin'ny andro ny masoandro. Nanerana ny Egipta sy Babilôna ary ny Persia sy Roma ny fivavahana tamin'ny masoandro tamin'izany fotoana izany. Voataona ny fivavahana tamin'ny masoandro ihany koa ingahy Constantin amperora Romanina. Ka rehefa tonga teo amin'ny fahefana mahamperora azy izy, dia naniry hanambatra ny fanjakana izay nahitana mpivavaka karazany roa matanjaka be izay nisy tamin'izay fotoana izay, dia ny kristianina izay nivavaka tamin'ny andro sabotsy daholo na ny sabata, ary tetsy an-daniny dia ireo mpivavaka amin'ny masoandro izay nanao ny alahady ho andro fivavahany, ary natonga ny anaran'io andro hoe Sunday na andro ny masoandro. Tamin'ny fomba hoana ho ianao no nampiraisan'io amperora io ny fanjakany. Ny amperora Constantin izany namoaka lalàna izy mba hisiany ny andro fitsaharana sy fialamboly iraisana manerana ny fanjakana. Izay ny fomba nanaovany azy. Sarotra be ho azy ny andresy lahatra ny kristianina mantsy hoe tsy maintsy manaraka amin'ny mpanompo sampy hivavaka amin'ny andro alahady ianareo. Sarotra be aminy ianao an'izany, dia mody nataony hoe andro fitsarana fialamboly iraisana ilay izy. Ny tena fikasany marina dia ny ampitombo ny firaisana eo amin'ny mpanompo sampy sy ny kristianina manerana ny fanjakana. Izy raha teo talohany namperora azy dia mpivavaka amin'ny masoandro. Zao ny lalàna navoaka ny amperora Constantin nanomboka tamin'ny 127 taoriana Kristy. Zao ny baiko izay navoakany. Aoka ny mpitsara sy ny olona rehetra monina tanàn-dehibe mba hitsahatra amin'ny andro ny masoandro mendrika ho ajaina, dia ny alahady izany. Ary aoka hikatona avokoa ny trano fiasana rehetra. Milaza aminao marimarina ny tenin'Andriamanitra
araka nyvolaza ao amin'ny apokalipsy fa iverina indray zany fanao izany tsy ho ela ary zay tsy manaiky an'izany dia ho enjehina manoatra noho ny fanenjehina jiady manoatra noho ny fanenjehina mpangalatra sy mpamon'olona nanao ny alahady ho andro ny masoandro mendriko ajaina ngia Constantin nanao fanambarana izy fa tokony akatona avokoa ny trano fiasana rehetra namoaka ny lalàna voalohany momba ny alahady ngia Constantin mba hampiraisana ny fanjakany ary dia nirona bebe kokoa tany amin'ny Andriamanitra masoandro moa izy satria efa mpikambana tao rahateo ny ray ny fiangonana sy ny fanjakana tamin'ny fotoan'androny Constantin mba hahatonga ny mpanompo sampy ho lasa kristianina anarany fotsiny ka ampisy firaisana eo amin'ny fanjakana tsy ny andro ihany ny ova fa hatramin'le fombafomba mpivavahana tany amin'ny mpanompo sampy dia natsofoka tsy kelikely koa niditra tao amin'ny fiangonana tsy nisy tao amin'ny fiangonana kristianina zany hoe mivavaka amina vongan-javatra zany sarin'olona sy ny sisa fa avy any mpanompo sampy zany niditra tsy kelikely tao amin'ny fiangonana dia nikambana gouvernemanta romanina sy ny fiangonana romanina ary mbola hiverina hitranga indray zany araka nyvolaza ao amin'ny apokalipsy hitanao tamin'izay ny fomba nidiran'ny alahady teo amin'ny fiangonana tateoriana moa ny fiangonana protestant dia nanamarina fotsiny ihany ny antony hivavahana amin'ny andro alahady ireo namana ao amin'ny fiangonana katolika dia nilaza fa tsy ny baiboly no milaza an'izany fa ny fiangonana katolika nanovan'izany araka ny fahefany ka raha tena protestant manaraka tsara izay voalazan'ny lotera ny protestant dia tokony hijanona amin'ny fivavahana amin'ny andro sabotsy izay ny voalazan'ireo mpitondra fivavahana ao amin'ny fiangonana katolika mbola hitoy ny fiarahantsika mianatra manaraka fa tsara ny hafantaranao izany rehetra izany eo ampianarana ny tenin'Andriamanitra manao mandra-peona amin'ny manaraka indray ary Dominique sy Emer Fontsy zay vosoratra ihany no tsy ahiviko eto sa ikorontana ny tany lavo izao rehetra izao very hevitra daholo zay milaza ho mahay hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko fa orina narinkisa mbola hitranga etoko maro ireo olombo afity zay ho foafitaka fany alany ireo tity miala izy misitaka fa ianaio manahoana olitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe ho antsiky izay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko fa orina narinkisa mbola hitranga etoko maro ireo olombo afity zay ho foafitaka fany alany ireo tity miala izy nisitaka fa ianaio manahoana
tsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsiky zay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa fa ianao manahona mbola tsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsiky zay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa hoantsiky zay tavela mbola verinay hatrany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa. Radio feony fanantenana. Seminera momba ny baiboly, fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departemanta ny asa fitoriana eto anivon'ny fiangonana adventista faritra ranomasimbe indianina. faly tafaona aminao na manao kalebondretsikivy sy naritiana asainanao anaraka izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao hatramin'ny farany, manana fanomezana izay zarainy amin'ny olombelona rehetra Andriamanitra, sady fanomezana izy io no famantaran'ny olona ihany koa, satria masina Andriamanitra dia masina toy izany koa fanomezana io. Ny momba izany no hodinitsika fa andelo isaka hivavaka. Rainay izay ny-danitro, misaotrany amin'ny aina sy finaina sy ny zavatra rehetra izay omenao anay. Misaotrany amin'i Jesosy izay nirahanao hanavitra anay. Fantatray fa mbola manana fanomezana hafa ianao mba hasambatra anay. Hianatrany amin'izany izay koa mangataka ny fanahanao hitaridalana anay. Ampio zahay andray ampifaliana izany fahasoavana lehibe izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manolotra fotoana manokana hitsaharana ho an'ny olombelona rehetra Andriamanitra dia ny andro 7 amin'ny herinandro. Manjary tompo-kase ho an'izay mandray azy io fanomezana io. Ahoana ho izy amin'ny alalan'ny Isaia? Manasanao hiaraka mamaky amin'ny namana naritiana ny Isaia 9:5. Isaia 9:5. Fehezo ny teny vavolombelona ary sy tompo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Mety hanaitra angamba ny famakiana io andininy io izay ilazan'Andriamanitra mazava tsara fa ao amin'ny lalàny no misy ny fanomboakaseny. Mba azahoana mahafantatra tsara izay voalaza dia mety ny manao fanadihadiana izany fanambaran'izany. Zavatra telo lehibe ny tsy maintsy hita ao amin'ny fanomboakase. Dia ny anaran'ilay manam-pahefanana ny tompony, faharoa ny anaram-boninahitra sy ny fahefany, ary fahatelo ny faritry adidiny sy feheziny. Ny fahafiry mididy 10 moa no ahitana an'izany fepetra izany. Manasanao hiara-maky ny Ekosodosy 20:1-12. Ekosodosy 20:1-12. Matsiarova ny andro sabata na masina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany. Na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiomponao, na ny vahininao izay tafiditra ao am-bavadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Miavaka amin'ny didy hafa rehetra ity didy fahefatra ity, satria hitao ireo fepetra telo ny fanomboakase izay noresantsika teo aloha. Ny anaran'ilay mpanome lalàna dia Jehovah. Ny fahefanana ny asany dia pahary, fa enemana no nanaovan'i Jehovah. Ary fahatelo
voalaza ao koa ny faritra ananany fahefana ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy. Miariary arak'izany fa ny sabata izay voalaza ao amin'ny didi fahefatra no fanomboakasen'Andriamanitra. Inona koa moa ny antsona ny tombo-kase io? Ezekela 20:12. Ezekela 20:12. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana amiko sy ho aminy mba ho fantany fa zaho Jehova no mana-masina azy. Famantarana ihany koa no iantsona ny sabata. Raha ny marina izany dia ny sabata no marika ny mahan'Andriamanitra antsika. Voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:7 fa atao eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra ny tombo-kaseny. Ny androna dia mampiseho ny saina. Midika izany fa pakatoan'Andriamanitra izay manana izany tombo-kase izany eo amin'ny androny. Fanaontsika mandrakariva ny manisy marika ny fananantsika. Ny mpiompy dia mahalala ny mahazava-dehibe ny marika. Fomba mahazatra antsika ihany koa ny manoratra ny anarantsika amin'ny bokintsika. Inona moa no antony anaovana an'izany? Tsy salasalana fa mba hanavahana ny fananantsika amin'ny an'ny hafa. Torak'izany koa ny tompo asiany tombo-kase izay mankatony ny teniny, izany hoe avahan'Andriamanitra ny azy. Koa rehefa tonga ilay fotoana iverena ny andray antsika dia hoentiny miaraka aminy any aminy izay manana ny marika eny aminy. Ho ana firenena tokana tahaka ny Jiosy ihany ve no nanomezana ny tombo-kase io? Vakitsika ny Isaia 40:5-7. Isaia 40:5-7. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany, ary ny zanak'olona izay mitanana izany, dia izay mitandrina ny sabatako ka tsy manao azy ho tsy masina sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Ary ao ka ny hafa firenena izay efa manaiky an'i Jehova tsy hanao hoe esorin'i Jehova tsy ho isan'ny olony tokoa, ary ao ka ny onika tsy hanao hoe indro azo maina, fa izao no lazain'i Jehova: ny amin'ny onika izay mitandrina ny sabatako sy mifidy izay sitrako ary mitana ny fanekeko, dia anaovako fahatserovana sy anarana ao an-tranoko sy ao anatin'ny mandako izy, izay tsara lavitra noho ny an'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy, dia anarana mandrakizay izay tsy esorina no omeko azy. Ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehova mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehova mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko any an-tendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà, dia ankasitrahana eo ambony altarako. Fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Mazava izany teny izany fa nomen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, ny firenena rehetra tsy hakanavaka izany fanomezan'ny fitsaharana izany. Lazain'Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy 13:17 fa ny sabata dia famantarana mandrakizay amin'Andriamanitra sy ny olony. Andro inona amin'ny herinandro ary moa ny sabata? Asantsika ny namana naritiana maka an'ireto andininy reto: Marka 12:12-17 sy ny Luka 17:4-5. Marka 12:12-17 sy ny Luka 17:5. Ary noho ny ariva, satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata, ary andro fiomanana izany andro zany ka efa tombotra ny sabata. Mazava arak'izany fa ny andro voalohany no nitsanganan'ny tompo. Raha manaiky anefa fa ny alahady no nitsanganany, ary raha ny alahady izany no andro voalohany amin'ny herinandro, dia ataovy mifanisana fa ny asabotsy no andro fahafito, koa dia io andro io izany no sabatan'i Jehova. Aniza moa io sabata io? Mateo 12:15. Fa tompony sabata ny zanak'olona. Tompony sabata Jesosy, satria izy no ilay teny namorona tany am-piandohana izay nitsahatra tamin'io andro fahafito. Andriamanitra izy ka afaka niteny toy izany satria ny sabata dia an'i Jehova. Nitandrina sabata ary ve izy teto an-tany? Luka 4:4-5. Luka 4:4-5. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy,
ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana maky teny. Nitandrina ny sabata tokoa Kristy. Tsy hoe sendra mba nandalo tao Nazareta izy dia mba niditra tao amin'ny sinagoga, fa mazava ny fanambarana eto araka ny fanaony. Efa fomba nahazatra ny Kristy mihitsy ny mitandrina sy manaja ny andro sabata. Ny atao hoe kristianina dia mpanardian'i Kristy, mandray azo modely. Noho izany izay mihevitra ny tena no kristianina dia tokony hiara-hitsahatra amin'i Jesosy amin'io andro io. Inona ny tenin'i Jesosy manatitrantitra fa mbola tokony ho tandremana ny sabata na dia any aoriana ny fitsanganany tamin'ny maty aza. Mateo 7:20. Mateo 7:20. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosira nareo. Tsy tao amin'ny planin'i Kristy mihitsy ny tsy hitandremana ny sabata aty aoriana. Mikasika ny andravanan'i Jerosalema no resahany teto. Jerosalema nefa dia niravan'ny Romanina tamin'ny taona 70 taorian'i Kristy. Manizingizina koa ny apôstôly Paoly fa mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Hebreo 4:7. Ary ny mpianatra Jesosy sy ny fiangonana voalohany dia tsy nitandrina andro hafa afa-tsy ny sabata. Inona no ataon'i Jehova ho an'izay mitandrina ny sabata? Ezekiela 20:12 tapany 2. Ezekiela 20:12 tapany 2. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana amiko sy ho aminy. Fitsarana miteraka fitahiana sy fanamasinana ny sabata. Ny fahamasinana ihany no fomba azahoan'ny olona miara-mitoetra amin'Andriamanitra. Hebreo 12:7. Inona ny teny fampanantenana ho an'izay mitandrina ny sabata? Isaia 40:17. Isaia 40:17. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary no hamasin'i Jehova ho mendrika ao ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia hiravoravo amin'i Jehova ianao ary asandratro amin'ny avoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Rehefa Andriamanitra no milaza ny olona iray hoe sambatra dia midika ho famonjena mihitsy izany ary ny fanirian'Andriamanitra dia miasambatra ny olombelona rehetra. Inona ny bakin'Andriamanitra ny amin'io andro ny masina io? Levitikos 20:17. Levitikos 20:17. Tandremo ny sabatako ary ajao ny fitoerako masina. Izao no Jehova. Averimberin'Andriamanitra mandrakariva fa azy io andro. Tsy miova izy ary tsy manova ny fombany. Ny olona ny tokony hiova anaraka ny teniny. Mbola miantso asa ianao izy hiditra ao amin'izany fitsaharana izany. Raha tapa-kevitra maly ny fanasana ianao dia andeha hoentsika ambavaka izany fanapaha-kevitra izany. Jesosy io te hiara-hitsahatra aminao izahay isaky ny sabata. Omeo hery izahay ho say hanova ny fombanay. Saotra ny amin'ireo teny fampanantenana nataonao ho an'izay mitandrina ny teninao. Tanterao amin'izay mahatoky ianao ireny fitahiana ny tononinao ireny. Amina raha Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Misaotra no nanarahanao amin'ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Manantena ambolo tafahoana aminao amin'ny fotoana manaraka na manao kalebandreantsikivy sy naritiana.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana tsy adalana ritsalan fitandremana ny lalan ny marina tsy azo lavina fa manome fafana o marikilay fity naseonao teo kalvari lay didimpitiavana mitaizao aminy marina Faniteninao no fahamarinana.
tari-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. ampifaliana no iaonantsika amin'izao fanohizana ny fianarana ny tenin'andriamanitra izao. Mamita ny iraka amin'ireo mila fanampiana. Izany loha hevitra hodinitsika mandritra ny andro vitsivitsy. Irinay tondra fitahinao anao izao fiarantsika mianatra izao. Miaraka aminao anio ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Andeha ara-mivavaka isika aty am-panombohana. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, anohy ny fandalinana ny teninao izay, koa mangataka ny fanahinao, hitaridalana sy hanokatra ny masonay, ahitanay zava-magaga ao amin'ny teninao. Atao voapakatoa ny teny izahay fa tsy ompian'ny mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny andininy fototra ataontsika tsenjera amin'izao fianarana izao dia ny Matio 5:20 Anderahantsika manonona izany. Matio 5:20 dia amaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay fa nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto rahalahako kely indrindry reto no nataonareo tamiko. Andeha mbola iarahantsika mamerina indray. Dia amaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay fa nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto rahalahako kely indrindry reto no nataonareo tamiko. Mirakitra ohatra marobe momba ny fanampian'Andriamanitra ireo sahirana ny lioka 5:20-20. Misy fotoana koa nefa ampiasan'Andriamanitra ny hafa mba hanampiana antsika, na koa ampiasaintsika mba hanampy ny hafa. Mety ho sarotra izany asa izany, kanefa valisoa lehibe no azo avy aminy. Maneho ny ohatra ny asa fanompoan'i Jesosy Kristy isika rehefa manampy ny sahirana. Mora indraindray milaza hoe iza no mila fanampiana. Amin'ny fotoana hafa nefa dia sarotra ny alalana an'izany. Na inona nefa toe-javatra misy dia antsony isika mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ka hanampy ireo sahirana na inona toerana misy azy ireo. Azadiny fa tsy ny zavatra ara-materialy toy ny vola ihany no ilain'ny olona. Mampirisika antsika amin'ny Baiboly mba hanakaiky ireo vahiny ary rehefa azontsika ny fitokiana izy ireo dia hoentsika ny fomba tsara kokoa hanampiana azy alalan'i Jesosy. Aseho ny lohahevitra ity lesona ianarantsika ity izay manao hoe mamita ny iraka amin'ireo mila fanampiana fa manana drafitra marobe Andriamanitra mba hanatratrarana ireo olona mety mila fanampiana. Mety ho ara-batana, ara-pihetsepo, ara-bola na koa ara-piarahamonina ny fanampiana ilain'izy ireo. Mety ho voahilikilika tsy ho isan'ny fiarahamonina na ny fianakaviana ny sasany amin'izy ireo. Na inona ilain'ireny olona ireny dia tokony ho vonona hanao izay azontsika tao isika mba hanampiana azy ireny. Ampahany lehibe indrindra amin'ny maha-kristianina izany ary koa ivo ny iraka ampanaovina antsika. Aoka tsy ho adino fa piray fomba amin'ny Kristy ny kristianina. Ny fanaova-tsoa no antom-piainan'i Jesosy teto an-tany ka tokony ho toy izany koa ny kristianina. Farany eto ny fotoana niarantsika androany Kaleba Andretsikivy mpiara-mianatra aminao no niaraka taminao teo. Azadiny manaraka ny toy ny fianarana. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.